sinao reraka loko ny fosifanay kely finonakabe aiai ny olon-drehetra efa nandao faingamba no sisa ho ianao hoaiza moao hoaiza moao
sosotra mihitsy zany. Tsy azoko mihitsy ny olona iny. Tena tsy rariny mihitsy kosa aloha ny olona vetsy nanao ninina dia mandrera masosa ay ve ao nareo rakizy manao anareo rakizy za mantsy rakizy fa tena sosotra mihitsy ahy. Hitanareo moa fa misy olona tena fotoana mihitsy amin'ity fiainana ity. Mandreraka mihitsy. Ny olona ve tsy manao ninina akory dia endrikendrehana fotsiny amin'izao. Tsy hitako akory izy ara nanao zavatra tsara taminy dia aveo dia reny verangany nataony any. Sosotra mihitsy aloha rakizy ngamba niny ataoko tsy namana tsony ka sa ahoana ozy izy nareo? Mbola ataoko namana ve? Ka izy nge mandreraka be. Arary mihitsy le tongotro teo. Le vatondray rangany. Fa hono arakizy. Nareo koa ve misy manao an'izany? Misy olona mahasosotra nareo? Dia nanao ratsy taminareo? Dia ahoana? Dia ozy izy nareo hoe tsy namako tsony. Dia ahoana dia za koa ve zany ataoko tsy namana tsony le olona nahasosotra na teo? Inona re zany atao ka marary be nge foko zao lasa ohatrany tsy tezitra be loatra. Fa zao hitako ny hevitra andaontsika hianatra amin'ilay mpampianatra lehibe. Izy ary ilay mpampianatra lehibe. Za koa nge mba hianatra aminy. Nareo koa ve mba te hianatra aminazy? Ie Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Andaontsika mba hianatra amindray. Afantarantsika hoe inona ary ny atao Za koa manko zao tena tsy hitako mihitsy fa aiza ve ranga marary mihitsy ny foko anaovan'le olona anazy nefa za tsy naninona azy, tsara nanao zavatra tsara nefa rehefa aveo dia ratsy indray nataony amiko. Ndao mihitsy tsika hianatra Inona indray re zao nolazain'i Jesosy? Nisy tantara anankiray izay nataon'i Jesosy. Tantarana mpanompo. Ie, nisy mpanompo anankiray izay da se tadidiko. Ie, resaka trosa. Andraso fa tadidiko izay. Toko sy andininy misy an'izay Andraso jereko rakizy. Ie, Matio toko 7:20 misy an'le izy dia manomboka eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy io mihitsy 5:30 ao misy an'le tantara. Andeha aloha arahantsika le tantara fa Jesosy ilay mpampianatra lehibe nilazan'izy ity hoe fanoharana nataony hoe nisy olona hono nitrosa hono dia navelany hono. Andeha mihitsy aloha arahantsika fa raha tsy izay ngambany tsy milamina mihitsy ka andao aloha koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te handinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Raha vao nandinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifanana ny rehetra andohavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehan'ilay mpanompoka nanao hoe tompoko omeo andro fa alohako reny ianao rehetra ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa tena rizato taminy. Dia nisamborina izy ka notrahany sady nataony hoe
aloavy aingana izay trosako aminao. Fa ny akohoka ilay mpanompo namana ka ny fona taminy nanao hoe omeo andro re ahy fa alohako aneny ianao e. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandoha ny trosany. Ary noho nitan'ireo mpanompo namana izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Tena mpanalay ny tompony raha lehilahy ka noteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria ny fona tamiko ianao. Mo tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka an'izay namondrako fo taminao. Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandoha ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataony raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Hitanareo ve ny natao? Za aloha dia nanahity afakafaka indray aloha iny. Aika tena tsy tokony hitazona alahelo ahy. Tena mila mamela azy ary ianao amela tsika rehetra mihitsy. Ataotsika mba hianatra amela. Fa kay Jesosy kay namela ny fahotantsika rehetrarehetra. Za koa aloha tena mpanota e. Be da be koa zavatra tsy nety natao kay e. Ianao koa efa nanao zavatra tsy nety e. Tamin'izy, tamin'ny dada sy neny, tamin'ny namana. Be da be koa kay nefa tsy nety nataonao. Dia efa mifona tamin'i Jesosy tsika e. Ie, dia navelany. Dia ohatran'ilay hoe navelany izany ny zavatra trosa be da be atsika. Dia nefa le namantsika nanao ratsy iny mety tsy be da be noho ny nataontsika dia nefa nitadiavintsika tsy avela. Oy, saika loza. Hitako amin'izay ny atao. Jesosy tokoa ilay mpampianatra lehibe kay raka izy dia nampianatra antsika hamela heloka. Misy teny izay ao amin'ny Baiboly, Matteo 9:9. Tanange jereo ilay hoe Baiboly e. Matteo 9:9 dia 5:20. Aiza hoe? Ie, Matteo 9:9 5:20. Mampatahotra ngely izy e, raha vao tsy mamely tsika. Andao ke vakiny e. Matteo 9:9 5:20. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy mamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ina hony? Raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona nareo ozy izy dia manina hony? Tsy amela hony ny fahadisoantsika hony ny rainareo. Tena saika loza kay raha tsy namela teo za. Kay za raha tsy namela ny adisoan'iny olona iny izay nanao izay nakarary foko dia rehefa mifona amin'Andriamanitra dia tsy avela. Nefa za manao fahadisoana betsaka koa. Nareo koa nge ohatran'izany e. Tena mpampianatra mahafinaritra Jesosy e. Nampianariny antsika izany androany fa tena ilaina ny mamela heloka. Tsika koa raha rehefa mivavaka dia mahay tsenjery be ranaizy any an-danitra. Nganareo tsy mahay? Tonga dia manaizy ny an-danitra tonga dia malama be mihitsy. Dia avy eo dia misy hoe amelany heloka hitako namelanay izy meloka taminay. Malama be. Kanefa raha vao tsy mamela kay dia tsy mety. Kay hoe mamelany helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Izany hoe tsika aloha mamela dia rehefa avy eo maninona koa Jesosy? Mamela ny helokantsika. Tsika izany aloha mamela voalohany dia mifona amin'ny Jesosy tsika dia mamela antsika koa izy. Mino aho fa nianatra lesona koa nareo. Za koa aloha tena nianatra e. Zao ilay vato saika ampitika teo mihitsy takako. Nefa izy ara teo ihany fa nitongotro ny narary. Tena tsy mety mihitsy iny dia hianatra. Tahaka anao ihany koa. Hianatra ny hamindra fo sy hamela ny heloka ny hafa dia avelan'Andriamanitra
ny elokitsika. Andeha hoentintsika mivavaka indray ary izany. Vavakantsika. Andriamanitro, misaotra anao zahay. Fa tena mpampianatra lehibe ianao. Nampianatra zavatra mahafinaritra be taminay. Raha tsy izany efa nanaonao foana izahay. Misaotra anao indrindra izay Jesosy fa tena mpampianatra lehibe ianao dia nampianarinao hamela heloko izahay. Nampianarinao anay fa kay raha tsy mamela ny heloko ny namanay koa izahay dia tsy hamela ny helokay Andriamanitra. Mifono izay Andriamanitra noho ny fahadisoanay hatramin'izay. Dia ampio izahay mba hanana fanetretena dia hamela ny heloko ny namanay. Mifono koa izahay noho ireo fahadisoana vitanay be da be. Dia mino izahay fa ataonao tahaka an'ilay mpanompo izahay navelanao fahadisoanay ka hamela ny hafa koa izahay. Dia apetraka eo am-pelantananao fiainanay. Omeo fahendrena izahay zanakao tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly ery zany rakizy. Tena faly ary nareo andehitsika hiara hifaly amin'ny jada re. Ianao hirahiritsika dia rehefa vita izay dia hiaraka amin'ireo namantsika sasany koa isika. Zany ie jado avy amin'izay. Izy amintsika rehetra izy ny timitsika. Za aloha tena timitsika. Mino fa mitovy amiko daholo ny ankizy rehetra izay manaraka amin'ny fandaharana. Dia androantsika rehetra izy dia hianatra hira anankiray mahakasika ny fitsikitsikiana. Dia ndao fa ataontsika ilay hira. Mitsiky tena tiako indrindra, mitsiky tena tsara e, mahatsara ny tare ny miome, mahatsara ny tare ny miome. Izay lira raika izy hitako mihitsy efa be dia be mihitsy misy mahay any an-trano. Dia ndao reveritsika ihany ilay hira e. Mitsiky tena tiako indrindra, mitsiky tena tsara e, mahatsara ny tare ny miome, mahatsara ny tare ny miome. Mialohan'ny hamarana antsika ny fandaharana dia averitsika farany ilay hira dia mihira mafy be daholo ny ankizy rehetra any an-trano miaraka amiko. Ndao ary. Mitsiky tena tiako indrindra, mitsiky tena tsara e, mahatsara ny tare ny miome, mahatsara ny tare ny miome. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where down in the depths of my heart? Where down in the depths of my heart? I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Coucou daholo rakizy satria efa tena mafana be ny andro amin'izao
dia ilayntsika atao ampirano tsara foana ny vatantsika ka androantsika iresaka mikasika ny sakafo izay ilayntsika amin'izao andro mafana be izao. Mazava ho azy moa zany fa tafiditra ao anatin'izany ny voankazo sy ny legioma dia ireto avy ary ireo voankazo sy ny legioma ilayntsika amin'izao andro mafana be izao. Ao anatin'izany ny melon ny pastèque ny prune hitanareo le paiso ohatran'ny volomparasy kely reny natao hoe prune, ny voaloboka ny karazana voasary rehetrarehetra dia ny fraise ny karazana paiso rehetrarehetra ny courgette ny concombre ary ny voatabia. Dia afaka ataontsika tsara ihany koa ny mihinana yaourt sy fromage blanc fa zao anefany na dia hoe tena mamay be ny andro dia tsy dia tsara mihinana reny sakafo glacé reny na izay zavatra glacé satria mahatonga antsika tsy mahatsapa mangetahety reny kanefany ilayntsika amin'izao andro mafana zao ny mare mangetaheta ahafahantsika misotro rano. Dia tadidiro tsara rakizy fa ny tena tsara indrindra ny misotro rano sy mihinana voankazo sy legioma izay voatanisitsika teo izay namboarin'Andriamanitra ahatsara ny fahasalamantsika. Dia izay indray aloha ny afaka natolotra antsika androany rakizy dia amin'ny manaraka indray. Manahoana daholo rakizy, androany indray tsika dia anatra namboatra puzzle. Anao ohatr'izao zany tsika mahavita puzzle alphabet be dia be tsika. Inona avy ny ilayntsika amin'izany? Mila reny tahona eskimo reny tsika na le fampidinan'ny dokotera lela reny, maro karazana ohatran'izao. Dia mila ihany koa tsika crayon raha ohatra ka sary ny tiantsika atao eo amboniny fa tsy soratra ohatran'ny dia mila ny anazy ao scotch nampiasaiko na tony misy scotch misy loko tony nanaovako an'ilay soratra ary ny farany dia ety. Dia ao mpanomanana izy rehetra n'izany dia andeha aloha anaraka iraraintsika. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
alaitsika le hazo kely ohatry-tony na reny tahona eskimo reny rehefa tsy mahita ohatr'izao tsika dia atambatritsika fanitsy tsara ohatr'izao. Atao mahitsy tsara zany atao mitambatra ohatran'ny lasa hoe taratasy androatana. Lahatritsika tsara ny anazy zao 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajaniko eo amin'ny enina eo ny anahy. Rehefa mitambatra tsara ohatr'izao ilay hazo kelitsika na tahona eskimo reny na le fampiasan'ny dokotera rehefa mampidina lela reny dia ho asiantsika soratra eo amboniny. Izany hoe ho ataontsika puzzle izy ity fa puzzle amboarintsika ao an-trano ihany. Tsy voatery aniraka ny dada sy neny hividy fa afaka antsika ihany dia manamboatra azy. Rehefa anamboatra azy tsika vita milahatra tsara ilay hazo kelitsika dia asiantsika izay tiantsika eo amboniny na asiantsika sary eo mety daholo fa ny azo ny safidiko androany dia asiako alfabe eo amboniny. Azontsika atao sary izy io fa ny anahy ny vidiko nampiasa an'ity zavatra ity anaovako an'ilay soratra. Afaka maka scotch ihany koa tsika ilay scotch miloko reny izay misy ao an-trano ao fa tsy mitady ny mianatra foana tsika hoe izay ananana no ampiasaina. Apetako aloha zany izao ty ho ataoko eto amboniny ity anotriny hoe anoratra A eo ambony taratasy fa eto indray zany manoratra A eo amboniny hazo natambatambatra. Boariko tsara le A. Ezahana mba hisy soratra daholo amin'ilay hazo rehetra satria hoe tezantsika io rehefa avy eo. Amboarintsika tsara le A. Mbola misy tsipika iray atao ampovoany mino fa nenareo ankizy vitanareo tsara be no zao anazy zao vita nena. Afaka ataonareo izay tianareo na anao sarinareo eo amboniny eo na ataonareo soratra fa za zany zao ny safidy an'le hoe A. Rehefa vita le A ny anazy zao tia miraikitra dia tsy maintsy etezana fa raha sary fotsiny nataonareo dia tsy voatery etezana. Izany hoe saratsarahako le hazo satria ndraiketin'ilay scotch. Saratsarahako ohatr'izao. Etezana fotsiny eo amin'ilay faritra naraikitra ilay scotch. Etezana. Zaraina atao misaraka zany ilay hazo kelitsika. Lasa nisaraka anaky-enina ohatran'ny tany voalohany izao ilay hazo kely. Ohatr'izao zany izy rehefa misaraka. Dia amin'ny maha-puzzle anazy dia afaka atambatritsika izy dia miverina mahazo iny tsika. Mahazo an'ilay soratra teo sika. Inga atambatritsika ohatr'izao. Dia rehefa ilalao azy sika dia aparitakintsika ohatr'izao izy dia tsika mijery hoe iza raha mipetraka miaraka amin'iza dia iza mipetraka miaraka amin'iza dia manome inona le izy rehefa atambatra. Afaka toizantsika be dia be azy tsika atao ny alfabe rehetrarehetra mihitsy manambatra hazo anankiray indray tsika dia asiana B, asiantsika C na ataontsika sary voninkazo tsara tareny eo amboniny dia aparitakintsika dia rehefa milalao azy dia iza mahavita mamerina le voninkazo vita tsara tarehy amin'ilay hazo dia tahaka izao ny vitantsika rehefa mipetaka tsara ilay izy dia mino fa vita tsara tarehy daholo ny ankizy rehetra. Tsy dakako tsony ny vadiko. Vita indray iny nafinaritra ny fiarahantsika tandroany mino fa nanao zavatra tsara, nandray lesona tsara isika dia amin'ny manaraka indray tsika mihaona zany falifaly daholo mandra-piaona revelo. Mandundunao ampunao
lasa milaza tena ty miandrandranao odory voaizy voai ny fonao fa izy tondra fiainana vavao valiony antsony raisony tanany hoanao ny fitiavany Mandondona wampuna
faly tafahoana finaritra indray aminao mpanaraka ny fandaharana ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Tonga soa anatin'ny fandaharana indray isika Kristy fahamarinantsika toy in'ilay dindinika ny fanaovantsika farany teto izay nijerena ny antony izay nanomezana baiko anaovana ny fitoerana masina. Mbola vonina hatrany ny namantsika ny pasteur André Paradina Fanera hitondra ny fiarah-mianatra, hitondranao ihany koa hamakivaky ny fitoerana masina ao anatin'ny fianarana ny baiboly koa manasanao izay mba ho liana ary taona namana ihany koa. Zava-dehibe ny fotoanana namana satria ny nandray maimaim-poana dia tokony hizarana izany maimaim-poana ihany koa. Raisina mpifaliana ianao pasteur ary dia ndao tohizana ny fandaharantsika. Enare amin'ny fifaliana mandrakariva no hiara-pananao raha ladinao hiara-pananao ihany koa izay tafaraka amin'ny alala zao fandarana izay tondranao any amin'ny fiainana mirakizay ary ihany koa ho tanterahana aminao ny fanamarinana izay ataon'i Jesosy Kristy. Tamin'ny fiaonantsika farany pasteur dia nisy an'ilay hoe rehefa mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona anankiray ny vokatra ny fiainana dia mahatsapa izy fa mpanota. Ary rehefa manota izy dia saina mba hiditra eo amin'ny atao hoe lalany dingan'ny fibebahana. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny fitoeran-masina? Aiza ho aiza amin'ilay sary nasehoan'i Mosesy tsika zao rehefa azon'ilay mpanota zany ny toerana misy azy. Tena mahaliana be izy io ary eto dia mbola mahaverina indray namana dinao mba tsy adino le izy dia le hoe ny loha hevitra antsika lehibe zany dia le hoe fanamarinana amin'ny finoana. Zay hoe fanamarinana amin'ny finoana. Ahoana ny mahakasika an'izany hoe fanamarinana antsika izany amin'ny finoana Jesosy Kristy? Ahoana no hatanteraka an'izay koa? Zay zany tena zava-dehibe ihany koa hoe ahoana ny hatanteraka an'le fanamarinana antsika amin'ny finoana Jesosy Kristy? Dia hozy iza hoe ny fomba tsara indrindra izay anazavana an'izay dia ny fanompoam-pihavana tao amin'ny fitoerana masina. Dia izay mahatonga antsika hoe ndao ara ho jerevantsika ireo dingana sy ireo fanompoam-pihavana izay tanterahana tao amin'ny fitoerana masina tany an'efitra. Averina kely eto indray nefa fa ny fototra na hoe ny tanjona lehibe izay nahatonga an'Andriamanitra na ny baiko Mosesy hanonona n'ilay tabelina kely na le fitoerana masina ho azy dia mba ahafahan'Andriamanitra miara-monina amin'ny olombelona. Zay tsinona fa zavatra izay niaina ny niaraka tamin'ny Adama sy Eva tany amin'ny Saedena. Izay tapaka ary tsy tanteraka intsony noho ny fahotana. Satria dia te hamelona an'izay indray zany Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny fitoerana masina no fomba nanehoan'Andriamanitra sy nanatanteran'Andriamanitra an'izay. Enary raisiko amin'izay zany le hoe ny dingana voalohany izay ataon'le olona zany dia ny fahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany dia mahatsapa ihany koa ny toerana misy azy. Inona moa ilay toerana misy azy? Mpanota. Mahatsapa izy fa mpanota. Tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Satsy zay? Dia izao nefa zavatra miseho namana dinao. Ndao aka ohatra anankiray tsika ao amin'ny Luka 7:10 le zanaka. Luka 7:10 dia vakitsika ny 7:10. Luka 7:10 ka ny 7:10. Zao no vaky ny teny Luka 7:10 ny 7:10. Ary ranody ny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dia be fa za kosa maty mosary eto. Io le fahatsapana ny toerana misy ny tena hoe za maty mosary eto, zaho zao ny fiainako. Eto moa zany le zanaka dia mampitany tenany amin'ny olona karamainy rainy, ampikarana. Mampalahelo be le zavatra miseho mampitany tenany izy
amin'ny pikarama, amin'ny olona karaman'le rainy, nefa izy Zanaka. zanaka fa tsy pikarama. Azonao ele izy fa lesona raisika eto zany ho an'le zanaka de zavatra anankiroa, raha nody ny sainy, zay ny voalohany indrindra, nody ny sainy, zay le fahatsapana. Avy eo tsapany le toerana misy azy, izao maty mosareto. Dikan'izay raha tsy ataontsika hoe raha tsy mandray fanapahan-kevitra zany de maty eo. dia tavelo eo. Dina tokoa zavatra nataony, andefa 8 Andiny fa 8 amin'ny Lioka toko fa 5 a. Zao no vaky ny teny. Iangy aho dia ody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Toiso andefa 8 Ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. hatreo. Rehefa natsapa izy, nody ny sainy, tsapa ny toerana misy azy hoe maty eto aho, eto amin'ity toerana zao, raha tsy mandray fanapahan-kevitra dia niainga izy ozy izy, niainga izy dia nody any amin'ny rainy. Namana dinao eto zany de miteny antsika mihitsy hoe ny dingana ao amin'ny fanamarinana antsika de zao ny fahatsapahanao ny toerana misy anao. Tsy ampanefa zay hoe mahatsapa fotsiny za ina moa zava de mpanoty de efa de tsisy de efa zao zao ny fiainana fa de ratsy tsy mijanona am'izay fotsiny fa maty tokoa ianao tahaka an'ity zanaka ty hoe maty mosareto eo, maty eo ianao raha mijana fotsiny am'le hoe nody ny sainy de maty eo izy, fa mila mandray fanapahan-kevitra hoe iainga aho de ody any am'raiko, iverina any am'raiko. Ndao raha iverintsika any am'le amin'ny fanompoam-bavahana ny fitoerana masina. Rehefa natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely tam'izany de fantany ihany koa fa nanota izy teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra manatrika azy amin'ny alalan'ilay tabernakely. Izy anefa manodidina an'le tabernakely ny trano lain'ny zanak'Israely, manota izy any amin'ny lainy ihany, manao fahotana. De noho ny fisian'le tabernakely zay mampiseho ny fanatrehan'Andriamanitra, tonga de tsapany hoe tena nanota, manatrika eto kay Andriamanitra, za nanota. De inona zavatra atao miaraka am'le fahatsapana? Fanapahan-kevitra. De ny atao miditra ao amin'ny tabernakely. Manapa-kevitra anantona an'Andriamanitra. Anantona an'Andriamanitra. Ary rehefa anantona an'Andriamanitra ianao, rehefa mahatsapa ny tenanao fampanota ka manapa-kevitra ny anantona an'Andriamanitra, eo am'izay ny miditra ity dingana anankiray ity. Ao amin'ny Jaona no vakintsika, Jaona toko fa 2 ny andininy fa 7. Jaona toko 1 ka ny andininy fa 7. Zao no vaky ny teny. Jaona toko 1 ny andininy fa 7. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona, ka de hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Zay. De ny ataon'le zanak'Israely rehefa mahatsapa izy fampanota ka te hiverina amin'Andriamanitra indray, tsy maintsy maka zanak'ondry. Tsy maintsy maka zanak'ondry izy ary mitondra le zanak'ondry izy miditra ao amin'ny fitoerana masina. Mampiseho izy le zanak'ondry? Jesosy. Vakinao io. Jesosy. Zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Namana dinao eto zany de fampizahantsika hoe ndraindray betsaka ny olona no mijanona fotsiny eo amin'le fahatsapana. Tsapa ny fampanota izy, nody ihany ny sainy, nody ihany ny sainy, de fantany ny zavatra nataony sy ny toerana zay misy azy, fa tsy moroso am'le dingana de le maka an'le zanak'ondry. Zay hanaisotra an'le fahotany zao tontolo zao. De tsy iza fa Jesosy. De zao nefa mahafinaritra be le fanompoam-pihavana amin'ny fitoerana masina, satria ao amin'ny Exodosy toko fa 9
andiny ny fahavalo amby telopolo sy ny fahasy amby telopolo de misy toejavatra zay efa niseho kay voalaza ao ndao mba vakitsika kely Exodus toko fa sivy amby roapolo de ny andiny ny fahavalo amby telopolo sy ny fahasivy amby telopolo. Exodus toko fa sivy amby roapolo de ny andininy fahavalo amby telopolo sy ny andininy fahasivy amby telopolo. Exodus toko fa sivy amby roapolo ny andininy fahavalo amby telopolo sy ny andininy fahasivy amby telopolo. Zao no vaky ny teny. Ary izao no aterinareo ambonin'ny altara zanak'ondry roa izay iray taona isan'andro isan'andro. Ny zanak'ondry iray aterinao no ny maraina ary ny zanak'ondry iray koa aterinao no ny hariva. Mpisonina no lazainy eto. Teo zizy Andriamanitra. Izao no aterinareo ambonin'ny altara o zizy. Dia zanak'ondry Roa. Zanak'ondry ray aterina maraina, zanak'ondry ray Aterina amin'ny hariva. aterina ny hariva. Ny zavatra amin'izao zany namana dino de ohatrotra zao. Isa maraina sy isakariva ny mpisonina de manatitra zanak'ondry. Mbola tsy misy akory zanak'Israely zay nanota ka natsapany fahotany ka tonga iverina amin'Andriamanitra sy anatona an'Andriamanitra angataka famelan-keloka hiditra amin'ilay fitoerana masina dia efa nanao fanatitra zanak'ondry ny mpisonina maraina. Azony namana dinao tsara za? Efa nanao fanatitra zanak'ondry ny mpisonina maraina. Mbola tsisy akory zanak'Israely natsapany fahotany. Inona ny ifandraisan'izay am'le mpanota am'izao zany ny fiainantsika zao sy ilay zanak'ondry n'Andriamanitra resahan'ny Jaona. Ny ifandraisan'ly zany de zao hoe alao tena Andriamanitra no asiantsika mamaly anazy inona ny tena tiany lazaina am'izay. Romanina toko 5:15. Romanina toko 5 ka ny andininy 15. Zao no vaky ny teny. Romanina toko 5 ny andininy 15. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Zay nytika. Fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola tsy mibebaka akory le zanak'Israely, fony mbola tsy nahatsapany fahotany izy de fa maty Kristy. Le zanak'ondry maraina io. Le zanak'ondry maraina. Maty Kristy. Zany hoe efa azo antoka zany amin'ny alalan'ilay zanak'ondry zay vonoan'ny mpisonina maraina, azo antoka zany ny famelan-keloka. Fa eo namana dinao no mipetraka le dingana hoe mba azahoan'ilay olona ale famelan-keloka de mila mitondra manaiky mandray zanak'ondry koa izy, mitondra zanak'ondry de manatona ny taberna kely. Zay. Fa raha tahiny zany hoe misy olona nanota tao amin'ny zanak'Israely nanota tsy niaika izy, tsy mibebaka izy, le zanak'ondry maraina nefa efa maty. Zay le hoe ny famonjena antsika tompoko dia efa azo antoka ao amin'i Jesosy. Fa mba azahoanao an'le famonjena de nao mila manaiky ary mila mandray an'le zanak'ondry. Zay zany izy. De zay le Jaona toko 7:20 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana, nomena an'izao tontolo zao Jesosy, efa maty Kristy, fony mbola mpanotsika. Dikan'izay azo ny olona rehetra atao ny ovovonjy. Sa zay? Azo ny olona rehetra atao ny ovovonjy satria Jesosy efa maty. Le zanak'ondry maraina io zany. Na mibebaka ianao na tsy mibebaka ianao, efa maty ho an'ny zao tontolo zao Jesosy. Zay. Fa mba azahoanao an'le famonjena de zay le hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Mino azy.
asatsika sara be le dingana. Fantaniana kely ary hoe le manosika an'io mpanota io hiditra ao ve zany efa finoana n'le zanak'ondry. Zay indrindra le mpisorona efa nanao fanatitra maraina nanota le olona de amin'ny alalan'ny finoana le fanatitra zay nataon'le mpisorona tamin'ny maraina no hanatonany ny fitoerana masina amin'ny finoana n'le fanatitra zay natao tamin'ny maraina zay tandindon' Jesosy Kristy de zay mahatonga azy manatona ka tia azo an'lay famonjena sy famelan-keloka. Inona zany no mahazava-dozany le hoe conscient ny mpanota anankiray fa mijanona eo amin'izay toerana izay tsy mandray an'ilay zanak'ondry, tsy hiditra ao amin'ny vavahady, tsy handray an'ilay inona ny fatiantoka entin'izay eo amin'ny fiainan'ny mpanota anankiray. Mazava ho azy moa zany fa fatiantoka moa zany dia tsy tanteraka le famonjena. Zany hoe le famonjena zany ahoana re zany ilazantsika anazy hoe efa accompli efa accompli le famonjena tamin'ny nahafatesan'ny Jesosy le zanak'ondrin'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mibebaka le olona dia tsy aki le famonjena, tsy aki dia ohatrohatr'izay fotsiny izy hoe le famonjena efa io ohatrany hoe ty zavatra ty zay natao omena an'le olona mahay miampona efa natokana ao anazy ty efa nireservenao anazy zany ty zay ny tena marina fa rehefa tsy mandray izy de tsy anazy zany le izy, tsy anazy le izy. Ia, menao fa de mazava amintsika zay sary zay somary mandeha miadana ny fanazavana mba hatonga antsika aharaka tsara lay tena ampitaina anatin'izay rehetra zay. Ndao indray ary hofitinina le fizarana ny rahantsika androany pasteur mialohan'ny anaovana vavaka ho an'ny amin'ny tena antsika anazy angamba de fantaniana no apetrako de aleo ianao mamaly raha arak'izay fanazavana zay zany zao inona raha zany zao ny dingana zay tokony ataon'le olona rehefa mahafantatra fa mpanota izy. Iny hoe natsapy izy aloha fa mpanota satria noho ny fanatrehan'Andriamanitra sisisy. Ny dingana tokony ataony zany raha ny zavatra noraisiko teto de ny mandray an'ilay zanak'ondry mitondra azy eo amin'ilay toerana zay ao anatin'ilay taberna kely anatin'ilay fitoerana masina mba ho fanatitra noho ny angatana le famelan-keloka. Zay anankiray fa nisan'ny dingana ihany de le hoe ny fanekeny amin'ny alalan'ny finoana le fanatitra maraina nataon'le mpisorona. Raha tsy manaiky sy mino an'iny ianao tsy tanteraka le hoe ianao mitondra zanak'ondry raha tsy nonao le fanatitra maraina zay tandidon' Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana. Ia, ifarana ny fandarantsika fanontaniana ataontsika hoe mamarana azy mihitsy amin'ity fiarahana mianatra eto ity rehefa mitondra n'ilay fanatitra zanak'ondry zany ilay mpanota dia manolotra azy ny eo amin'ny alitara zay amonoana n'ilay zanak'ondry. Eony eo ve ny fahazonantoka n'ilay famelan-keloka raisiny manahoana ny toepony sy ny fahatsapany rehefa tanteraka le fandatsahan-drahan'le zanak'ondry. Ya de le valiteny meko teo no mamaly an'izay le hoe amin'ny finoana no hitondran'ilay olona zanak'ondry ho finoana. Amin'ny finoana no hitondrany an'izy amin'ny finoana n'inona amin'ny finoanan'ilay fanatitra natao tamin'ny maraina. Zava-dehibe zany zay namana itinao tena atsindriana tsara hoe noho ny finoany an'ilay fanatitra zay natao tamin'ny maraina fanatitra zay natao le mpisorona tamin'ny maraina no hitondrany an'le zanak'ondry. Zay zany de efa anisan'ny antoka ny amin'ny famonjena sy ny famelan-keloka satria famelan-keloka mantsy no azony eo amin'ny alalan'le fanatitra. Antoka ao anazy zany ny amin'ny famelan-keloka ny finoany an'le fanatitra zanak'ondry zay natao finoana tamin'ny maraina.
Mbola eo midingana voalohany fotsiny amin'le sary zay resantsika zay a mbola hitoy ny fiara-mianatra fa ndao aloha entina mavaka zay ray amin'le patsy vavatsika azy raha inaisany an-dano so misaotra noho ny teninao fantatray araka ny voalazan'ny teninao teo fa Jesosy Kristy ilay zanak'olon'Andriamanitra dia maty fony mbola mpanoty izay eny efa nanome antoka ny amin'ny famonjenanay Jesosy Kristy reseho lahatra ny amin'izany izay ary aoka ihany koa zahay mba hanaiky sy ino ny fanavotana izay nataon'i Jesosy ho anay tsirairay avy momba anay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy amen. dia ankasitrahanay ny faharetanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a isaorana betsaka ny koa namina teknisianina izay nanao ny ainitsy ho zavatra mihitsy a tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo a tany toka hatramin'ny tany isaorana ny pasteur Andriaparatena Fanera izay inoko fa mbola vonona iaraka amintsika amin'ny fiaonana manaraka mankasitraka pasteur mankasitraka miraso antsika rehetra